Vanatra ny araba topilasy vavy amin'ity alina ity andro farany amin'ny mondial 2024 afaka oravitsika dia hiatrika ny lalao famaranana mialohan'izay no anefa dia maro ny vaovao ara-pahatanjahantena hoentina avy eto an-toerana. Miarabanao mbola dia miarabantsika rehetra ampity fanatanjahantena amin'izao alina izao. Marina tokoa izay tenen'ny namana mbola tiana izay ray volana niarahana teto izay ray volana narahana ny mondial 2024 ifarana androany amin'ny folo alina ny lalao famaranana mbola iresaka lavalava makasika an'izay mondial izay tsika rehefa avy eo fa ety am-pandroana dia efa tsara sady manatsidika an'izay hoe anio alina ny lalao famaranana mbola tiana. Anio alina tokoa ny lalao famaranana tsy averina betsaka amintsika intsony hoe ny fiainana eo amin'ny Argentina sy Allemagne amin'izay lalao famaranana ny andiam faharoapolo ny mondial izay ny azo ambara fotsiny dia hoe tokony hiady ity lalao ity nonoa satria tamin'ny fifanana iray manontolo no izy rehetra dia ekipa roa samy nanana izay azy rehetra anankiroa reto. Marina tokoa izay fa iverina amin'ny vaovao ara-panatanjahantena eto an-toerana aloha tsika mialoha tena idirantsika misimisy kokoa amin'izay fedina ny tompon-daka eran-tany izay dia ny tontolo ny baolina kitra eto an-toerana. Misy kady Ligue 2 no nanateraka lalao tamin'ity herinandro ity ka nivokatra amin'izay indrindra no indro avy hatrany homenanao. Saika nivoaka mpandresy avokoa ireo ekipa amin'ny tanany larana dimy voalohany amin'ny fedinan'ny tompon-dakan'ny Ligue Lamanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2 teo amin'ny andro fahadimy natao tetsy Mahamasina sy Tany Karion tamin'ity farany herinandro ity. Tetsy Mahamasina aloha dia tamin'ny isa 4-0 no andavony ny ekipan'ny STK Akadimbahoaka ny ekipan'ny Jetmada. Niady ihany ny lalao tamin'ny ankapobeny saingy nanatombo tamin'ny traikefa ary mamikely sy ny namany izay manao akanjo mavo amin'ny sary. Nanaraka izay koa dia resin'ny ekipan'ny Ezami tamin'ny isa 3-0 ny Sidexoi. Ity farany nefa no nitarika tamin'ny isa 2-0 mialoha ny fialan-tsasatra. Hainy ny ekipan'ny Amboanjobe no nanana roatra ny fialan'ny tanjona kapiteny ny Sidexoi. No niratra nahazo azy teo amin'ny minitra 5-20 ka nahatonga io isa farany io. Toy izao kosa ireo vokatra Tany Karion. Ny FC AZ dia nandresy ny 4FA tamin'ny isa 2-0. Ny AMFC nandresy ny Desama tamin'ny isa 5-0. Ny 11 Gazela dia nisaraka atsala 4-4 tamin'ny FC Malaza. Ny FC CAI nandresy par forfait ny ekipan'ny FC Capricorne.